Jamane! Justina! Sarah, Tiffany, Tesay Food Lovers! Coucou daholo ela zay tsisy vidéo dia anisan'izany ty toerana anankiray andehananay androany ty any amin'ny Palacios Sakorondrano. Dia andao aritsika e. Kopatanana aloha an'le alabe anankitelo eo ambony lohanay ireo e. Tontolo iainana ireny. Andao ary e. Allez, Palacios antsika andao dia sawa andare! Tonga eto amin'ny parking Don Bosco tsika zao andeha amin'ny Palacios. Palacios sady malalaka be ny parking efa taty amin'ny Don Bosco zao regny amany dia ery izy dia hoantsika. Andao aritsika e. Ato amin'ny Palacios antsika dia présentéko anareo ohatra ny ahoana ny kartato. Atontsika manana entrée dia misy salady variation ana prix an'zareo entre 24 000 ariary ka hatramin'ny 28 000 ariary eo. Misy croque monsieur manao burger koa zareo dia ato antsika manana karazana sandwich, shawarma, dia misy paty tagliatelle fraîche fait maison dia misy grillade dia reto ny plat. Dia ankoatran'izay manana koa izy pizza dia anisan'ny mampiavaka amin'ny Palacios koa ny dessert dia ato dessert an'zareo 9 000 ariary mora indrindra, 20 000 ariary ny lafo indrindra dia misy le dessert moelleux au chocolat dia glace zany tena anisan'ny tsara ny glace ato amin'ny Palacios raha hoe samy eto Antananarivo dia andramantsika dia tantarainay anareo. Dia ohatran'izao ny carte ny glace dia misy coupe isan-karazany. Dia ity indray suggestion du jour zany ny chef miproposé hoe ty andramana dia ty ny suggestion du jour an'zareo. Misy jus de fruits dia en entrée reo plat entrée karazany telo reo miproposé dia ny plat reo anankitelo reo dia farany ny dessert dia zay. Asehoko anareo zany ny karazana jus an'zareo carotte sy corossol zao androany misy passion, orange pressé, fruits rouges dia manao poisson misy gaz koa zareo io sy mila ariary. Dia ato koa zany mampiavaka anazy manana glace izy dia andrasinareo eto koa ny glace ny Palacios ohatran'izao. Dia ny glacen'zareo misy parfum isan-karazany, tiramisu, café, cacahuète sy tany. Zareo zany manana glace dia manana pizza dia manana restaurant des salons, ce cantigiti.
Aty amin'ny Palladios zany tsika zao. Dia Palladios moa taloha izy teny Ivandry. Dia zao izy efa ato indray zao a Palladios 2. Dia nisy ny Palladios 1 dia nisy ny Palladios 2 a. Dia manao pizza zareo. Manao pizza maromaro a. Longy atoroko anareo hoe daholo ny pizza ny. Sady cuisine ouvert ilay izy. Ohatr' izao zany ny atao Palladios ny pizza. Ny cuisine ny pizza. Dia misy sélection izay affichen-jareo atao amin'ilay eto ambony eto. Reto zany meilleur. Dia manao koa izy glace. Manana label mihitsy izy ato. Dia manao glace zareo. Dia atao glace. Bonjour. Dia manana glace zareo misoana parfum BDP. Misy chocolat, forêt noire, pistache. Efa naka commande zay atao amin'ny Palladios dia asehoanay anareo sakafo be da be mihitsy nalainay amin'izay mba hitanareo ohatry ny ahoana ny karazana sakafo ato dia ohatry ny ahoana ny tsirony ahoana ny prix-any Fa surprise kely amin'ny famarana an'ity famarana an'ity saison ity zany sady be da be zao no efa nangataka ohatry ny ahoana ary ny any an-dakozia ny restaurant. Dia sahatsika hoentina any an-dakozia. Dia hoentina any an-dakozia nareo androany. Mandrapa kanisana any an-dakozia dia hoentinay nareo any amin'ny pizzeria. Mazava azy pizzeria mandalo lounge bar kely aloha tsika dia reo misy karazana rhum arrangé, misy karazana martini. Dia atao aloha zany ny partie glace le hitanareo teo fa atao amin'ny pizza moa zany tena miintéressé atsika. Dia ny zavatra tsy maintsy atao moa zany manao cache-bouche. Dia io miresaka amin'ny dino ny pizza io lohany. Anankitelo hono zareo ny pizza yolo dia misy stagiaire. Voilà. Dia ndrasa aloha filimena kely le pizza ohatran'izao au feu de bois. Dia izao zany tsika dia ho any an-dakozia indray. Ohatran'izao indray ny laksian'zareo fa marina moa zany fa zareo tsy homanina. Dia izay mahafinaritra amin'ilay izy tena hoe tsisy afenina. Madio be ohatran'izao. Dia eto misy karazana salade, ingrédients rehetrarehetra. Dia manao masaka daholo zaho sinon atao an-dakozia zany misy trondro be. Dia ato ny partie pâtisserie. Vao miditra ato aloha zany dia manitra be mihitsy. Ato ny hita zany ny machine fanaovan'zareo glace fait maison daholo ny glace rehetrarehetra. Rehefa avy nentinay nodikivina tany an-dakozia nareo dia hanandrana sakafo amin'izay tsika. Tonga sady ny pizza atao amin'ny Palladios ohatra. Manitra be ilay izy misy légumes amboniny sur plat dia misy aubergine sy courgette dia misy fromage dia pâte fine ilay izy dia misy potikena. Dia ho andramantsika ty zany pizza Palladios. Ohatran'ny hoe signature an'zareo ihany zany ilay izy ny anarany. Dia on va déguster andramantsika. Ny misy an'ny Palladios atao amin'ny enceinte ny John Bosco aty enfant aty mahita Telma nareo dia mahita le boutique eo dia aty enfant akaiky ny MCB. Dia ho andramantsika ny pizza Palladios dia mbola mafana. Elaela tsy nanao dégustation. Dia izao indray reprendre kely. Ity zany ny parana pizzako. Misy aubergine amboniny dia misy an'ilay andramako. Voilà.
tsara be ny tsiron'ilay izy a gustativement parlant lay tsy dia mibahana be le herbe fa tena tsara tena misy équilibre de goût tsara be dia le fromage tena généreux be ao anatiny miaraka amin'ilay sauce sy ny garniture ny patiny a somary croquant ambany eo dia malefaka tsara tanareo sady tsy matevina tiany saraty andramo fa tsara c'est bon efa avy nanandrana pizza dina dia za koa nandrana fa tsika atao mindao andramana tsiny mbola atao amin'ny paladios ihany misy atsika anandrana ty parana pizza ty nena misy aubergine zao a tena tsara be raha ty spaghetti bolognaise nareo dia tianareo ty pizza paladios dia asiako sakay kely le moelleux be le eo amin'ny eo ampovoany dia andramantsika indray le sisy andraikako ohatrao izy a emy be le pâte fait maison dia tena tiako a ty sisiny carré ty tena tiako be vela be koa sy ny pizza dia tena hoe tsy naposiko ny tsiron'ilay pizza zareo tsara be rehefa avy indray a atoroko anareo ohatra hoe tsirony tagliatelle ty tagliatelle zareo fait maison ohatra ny ty patina pizza ty a zany ka izy fazafady a tonga sady indray ny entrée atsika zany a rehefa avy nanandrana le pizza ty tiramisu tombo efa tonga fa amin'ny farany mihitsy ny vao andramako dia tia fanamariana kely fotsiny le enseigne paladios zany personnalisé hatramin'ny servietany dia mampitay hitondra mody atao souvenir fa ampiasaintsika izy androany a dia anandrana an'ity gratin aux fruits de mer ty gratin de fruits de mer miaraka musclin zafady salade mélange na salade moa zany le izy typana salade maromaro misy jerentsika misy roquette misy salady tsotra laitue misy salady frisé dia misy sauce zay dia hoandramako anareo ty fanamariana kely fotsiny tena matsiro be daholo na ny vao maheno le fofony le izy za zao tena maheno fofona fromage tena matsiro be dia feno tendrora be foana dia hoandramako ty ho anareo ohatrany hoe misy ohatrany saosy anyany le izy misy ohatrany saosy ao ambaniny dia le lafarine le sauce na farine sy le crème fraîche juste eto ambony tsy dia tena matofoka zany dia le fruit de mer ao anaty misy karazany ty zao misy crevette misy poisson dia misy poulpe dia hoandramantsika ao amin'le masy izy tsara be mihitsy dia bien assaisonné tsara misy tongolo gasy misy herbe kely fa subtile be daholo izy dia matsiro tsy matavy be misy crème fraîche le izy dia misy ohatrany rony kely zao fony ohatrany hoe jus le fruit de mer dia tena tsara be toroko indray zany zao manandrana entrée dia ty entrée ty salade paladios satria atao amin'ny paladios tika nanina moa nanaitra ny asy dina mihitsy ty personnalisé le izy dia mahafatifaty kely ohatran'izao le salade paladios tena garni be mihitsiny tsy ngamany pour 2 personnes fa tsy pour 1 personne misy sauce misy mayo
dia misy tosta karazan-goût ray ty tosta ty a andramako eo rehefa avy eo dia ray ty tosta fromage dia ankoatran'izay a misy poulet a misy œuf dur a misy poulet a misy crevette a misy ohatran'ny courgette grillée dia misy roquette haiko amin'izay roquette-nlahy zay dia andramantsika inona nandramako voalohany inona ty nareo andramako voalohany le toast angamba nandramako voalohany ty a toast fromage tu vas adorer mange ahoana ty ony dia nandrana an'ity salade palacios ty ezako atao anaty bouchée anankiray daholo ihany raha zakako dia ty zany bouchéako anankiray a misy poulet a misy crevette a misy tu veux goûter les crevettes zany le ty vaniny tena tiany dia le crevette fanao anazy tokony asiana maillot ndramako ny anahy le poulet frais atono tsara na assaisonnement zavatra marquena amin'ity plat ty ty œuf dur an'zareo ty ohatrany hoe œuf mollet ny tsirony fondant en bouche le izy tsy hoe tsy mila kakerina zany dia tsara be ny cuisson les crevettes ny ilaina an'ity mayonnaise ty atao ohatr'izao les crevettes tsara zao dia piqué le salade le vinaigrette le izy tsy anona be tiako be koa ny tsiron'le inona moa légumes grillés matsiro be le izy ohatrany hoe hena zany ohatra zany ty plat vegan dia ty be anio dia asiako salade kely c'est trop bon tsara be dia farany ty toast ty andramako toast en fait ohatrany pain de mie fa ny zareo ohatrany fait maison dia toastena amina beurre dia asiana ino moa asiana tsiro tsy voadetecteko le goût ohatrany hoe foie gras mélange alors ty andramandina tsy voadetecteko le goût dia aka farany amin'le légumes grillés fa tiako loatra Toast au fromage. Toast au fromage dia tsara be le inona le izy le poulet dia lany daholo reo Saki sama les crevettes. les crevettes koa tidry Bon appétit. Là, les crevettes, là, c'est tout ça. Yo te seco seco, farina muera muera, yo te seco seco, farina muera muera. Kasusu kampake, mabandi tunchuchu, jala tunchunai, sufun la luce jem, sabata kalsabe, petit ratin kokobe, deux voisins coué va van le wak foutin séparo. Tizatsika indray ny dégustation hitantsika hoe rapide ihany service-ny zareo satria toantsika vao navita entrée dia zao indray miditra amin'ny résistance ny nalaiko tamin'ity indray mitoraka ity brochette mixte misy saucisse misy poulet dia misy bœuf maskita zany dia nampiarahako amin'ny pomme sautée dia efa hita eto sady le pomme sautée fa misy persillade miaraka aminy dia le fofon'ilay sakafo reto tena tonga dia manimba orina be ozy izy mifilazantsika azy fa tena matsiro be izy fofon'ilay poivron tena tsara dia eo andramako anareo amin'izay
Andramako aloha le pomme sauté. Ty le izy. Ao manasa anareo. Eny tsara be le persil le tongolo gasy dia tsara be mihitsy le izy, tsy dia hoe mikarepoka be fa tena matsiro. Misy mikarepoka kely ihany amin'ile hitanareo le ohatran'ny somary marron eo. Dia ireny mikarepotreboka. Tsara be le dia eo andramako amin'izay le saosisy. Zany ny saosisy zany. Ngezangeza le izy saosisy gasy. Kopa-tana ho anareo izay mpankafy saosisy gasy. Izao ny ao anatiny. Ho andramako ity saosisy grillé natono. Tsara be le saosisy ohatran'ny misy tsiro ohatran'ny saosisy sonké zany ao anatiny. Tsara. Dia atono tsara daholo ny assaisonnement dia saramo miteny hoe tena aleo mba ohatran'ny masikita original le izy fa atao misatile. Dia eo andramako ity. Filet misy herbe le izy dia malefaka be mihitsy le tena tsara be le grillade. Dia andramantsika amin'izay koa ity. Igny koa misy assaisonnement na thym sy herbe de Provence le izy. Moi alors. Tsara be le goût-an'ilay izy rehetrarehetra. Bien assaisonné tsy matofoka. Ny anahy zany tia brochette de viande ity tena marqué anahy. Tena tiako ny assaisonnement ary eny tsara daholo le herbe atao anatiny. Thym, romarin. Toizantsika ny dégustation mbola aiza ary sika mbola atao amin'ny Palladios. Dia ny anahy nalaiko tagliatelle fait maison miaraka amin'ny sauce bolognaise. Dia andramantsika le sauce bolognaise rehefa nahazo patipatiny ihany tamin'ilay pizza teo le pizza Palladios. Dia zavatra remarqueko voalohany misy toshina somary inona moa zany sauté les pâtes. Dia andramantsika al dente sa tsy al dente. Dia asiana sauce bolo asiana fromage kely ny tianareo. Zao iny zany bouchée anankiray mbola midona tserika. Ndry ve te hihinana sa tsy te hihinana? Rasa aloha ary. Tsara be. Tena tsara be. Izy al dente le cuisson les pâtes sady ny hoe pâte fait maison. Ohatran'ny somary matevina kely izy dia misy hohanina tsara. Tivani, rasa aloha menakely Tivani dia alao Tivani ny tsara azy. Dia mba tantaraindre zareo ohatrany ahoana ny tsirony. Tsirony endry. Tsara le izy rehefa miaraka rehefa le pâtes bolognaise dia tsara mihitsy le izy satria ohatran'ny tsirona tomaty le izy. Anga mahiny tsirona tomaty zany hono Tiffany. Dia sauce bolo moa zany misy carotte particularité eny tsara misy fond natsirona vin. Zay zany tena hoe mba réussi le sauce. Dia le fromage ampiasainy zareo amboniny koa tena eny tsara satria hita hoe produit de qualité le fromage ohatran'izao. Asiako bouchée iray farany ho anareo any an-trano any. Izy ohatrany hoe mamimamy dia matsiro dia misy karazana épices dia misy sauce tomate. Dia le sauce tomate koa tsara be miaraka amin'le hena le hitanareo le ohatrany amin'ny dessin animé le misy boulette anina reny. Ohatrany iny ny tsirony.
Dia andramako farany a ty a nampilendalenda be dina tô ty be hoe so tena hay a dia beurre a persillade tsara be cuisson-an'le izy parfait somary ohatrany maimay tsaratsara ohatrany toastena le izy dia zay efa avy mihinana zany zay a dia Tiffany moa zany mbola mihinana ihany a fa miandry dessert sisa zay Dia coucou daholo mbola ty amin'ny Palladios zay a dia inona ny dessert analytique fondue chocolat moelleux chocolat dia inona koa dia glace tiramisu. Nahita zavatra hafa vaovao kely indray zay tato amin'ny Palladios a. Zareo zany raha tonga atao aminao a dia afaka mikomandy autonome. Misy eo ambony latabatra misy an'itony zavatra itony QR code ty dia scanena izy ty scanena amin'le application QR code ireny zany dia mipoitra eo a ny carte dia afaka mikomandy ianao a dia amarinina tsara ny numéro de table dia tsy mila serveur intsony ianao atao dia voarainy zareo any a dia manaritra an'ilay sakafo zareo rehefa eo. So safe, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, Mbola Palladios zany siketo dia zany manao chocolat dia tsy zany glace dia mamonjy ny manandrana satria izy indray manandrana. Za indray moa za manandrana satria za manandrana dia anandrana an'ity moelleux chocolat tsika ohatran'izao paoziny a dia misy crème anglaise eto ambany dia le crème anglaise no nandramako voalohany a fait maison le crème anglaise a tena malefaka be a hita mihitsy zareo mpanao glace satria ny crème anglaise ny base glace andramantsika amin'izay ty a moelleux choco a hitanao eto ambony eto a ohatrany hoan'ny Tiffany zany le framboise dia tapahantsika zao Fondant izy zany a tena plutôt fondant chocolat ohatran'izao dia andramantsika tena tsara c'est très bon dia misy ohatrany moelleux sisiny dia fondant à l'intérieur ohatran'izao dia ny goût an'le izy maheno tsirona chocolat tena vrai choco dia maheno beurre goûter chocolat addict. Tsara be ty tena tsara Fa mix zareo. dia asiana kely crème anglaise eo amboniny dia asiako bouchée iray farany ho anareo Ahoana ny sucre? parfait ny sucrany tsy mamy loatra le crème anglaise tena quasi tsy dia sucré tsara be Tiffany andramantsika sy indry le glace tiany indry dia andramanay sy Tiffany le glace ty glace ty
nougat nougat. glacé. Nougat glacé ohatran'izao dia ohatrany tutti frutti ny eo anatiny. Dia za moa zany tia gotriny hoe praliné sy ohatr'izany dia zay nampatonga ny tiana alaiko. Ahoana ny tsirony? Tena tsara mihitsy. Fa ahoana ny tsirony? Ilay tsirony mamy. Mamy. Mamy tena mamy ilay izy satria izany tenaiko hoe tena mamy ilay izy. Ilay izy mamy tena mamy fa tiako ilay mamy. Dia izany nampatonga anazy ilay mamy hohanina foana tia gilasina mamy ity fa satria tia gilasina mamy ity tena azo hohanina. Zay zany ny fihetsemon'ty baradaka mihitsy izy adina indray zao nasiantsika manandrana. Rehefa nanandrana glasy namamy tena namamy Tiffany dia fandrahoana kely aloha ty fondant chocolat ny saha ty moelleux fondant izy dôzy zany ary ty tena moelleux milay be. Asiantsika actualiser-zareo ny carton zareo dia ataony hoe fondant chocolat andrama kely moelleux ilay izy misy partie moelleux chocolat Le fondant. dia eo ampovoany le fondant misy tsirona café. Café ie. Tena goût surprise be ao anaty le mpandidy misy tsiro café kely le fondant. Avy tsy dia mamy araka ilay tenen'ny Sara teo fa tia ny tena namamy. Ela tsy manandrana koa. Dia eo andramantsika ty. Nougat glacé le tsy hoe glace be moelleux be onctueux tsy tena mamy koa ireo atonony tsara mihitsy ny siramamy. Dia andeha amin'izay tsika hanandrana an'ity dessert avy any Italie ity italiana ny tena manao an'izy ity tiramisu. Dia voalohany tsika manandrana tiramisu atao amin'ny anina sa moa efa nisy mbola tsy nisy gâteau tiramisu glacé zany ary ny boucher atsika ao anatiny zany biscuit cuillère dia crème mascarpone dia misy an'ilay chocolat ramantsika amin'izay makely misy toaka Toka be. tsy be dia be ka misy alcool kely zany le izy dia tsara be le goût an'ilay tiramisu tsy dia mamy be. Ny imbibe ohatran'ny babaoram le biscuit. Imbibe mihitsy izy café sirop zany no imbibena le biscuit. Tsy dia tsara aloha le tiramisu le mascarpone zany somary délicat. Tsara le izy tsy dia mamy loatra. Eny tsara ny rhum, eny tsara ny café, eno malefaka be. Zay. Zay zany esperansanay tao amin'ny Paladios. Dia rapitsika maneny Note! Raha riva zany antsika mameny note. Ny note cadre tao amin'ny Paladios 2 dia hoinay 9,25 sur 10. 9,25 sur 10 izy aloha zany en général le cadre tsara mihaja tsara tsotra tsy dia tena hoe compliqué be fa style bistrot de bar misy soa zany ao avelany style bistrot côté jardin dia ao anatiny misy cadre hafa indray vue hafa indray dia misy ohatran'ny lounge bar ny tena marqué anay zany tao amin'ny Paladios
na hatrany an-dakozia zay a niditra tany an-dakozia tany côté pâtisserie a niditra tao amin'ny pizzeria a tena normé be daholo le izy fa tena mety tsara madio tsisy hoe zavatra mikorotana na ohatra zany fa tsara be ny cadre atao amin'ny Palladios 9,25 Ratika te hiditra ny service. ny notre service a vetivety aloha ny vakely zany ny cadrenay a atao an-dakozia Tiffany zay Tiffany moa zany manao lakozia miniature zay a atao trano dia mba novaina kely indray ny cadre dia ndao ary ny notre service a tao amin'ny Palladios a 2 a tao amin'ny enceinte ny John Bosco à Galerie Zoom zany a dia omenay a 9,5 sur 10 tena hita mihitsy ny hoe ny anarana le izy safeniko anareo fa organisé be mihitsiny a dia mizara shift roa zareo zany tao amin'izay tamin'ny fandalovanay tao niova indroa ny serveur anay zany a satria fin de shift jusqu'à tamin'ny 4:60 teo angambany dia vadika shift avandray a dia tsara be le passation an'zareo tsara be ny service a sympathie kopa-tana sady fisaorana be dia be ho an'ny monsieur Dois dia misaotra koa ny monsieur Herzou satria zareo tena nandray avec plein de sympathie tsotra kely mahafinaritra mandray tsara dia bien sûr ny équipe-ny temple Palladios rehetra koa organisé tsara daholo mahafinaritra be na tany amin'ny côté pizzeria na tany amin'ny glace natao amin'ny restauration zareo zany ohatra ny hoe 5 € be zany dia mahafinaritra tena mahafinaritra dia fa tsy ny kely indrindra merci beaucoup à monsieur Paul Roger qui nous a accueillis c'était vraiment super. Merci. L'aventure, l'accueil, on a adoré. On s'est senti à la maison. Merci beaucoup, monsieur Paul Roger. Merci. Zotika dia hiditra amin'noty sakafo. Ny noty sakafo tao amin'ny Palladios dia omenay 9,5 sur 10 tsara be le noty misy antony mihitsy satria tena tsara be ny sakafo ao côté assaisonnement en général c'est zany tena ny voyage tsara be ny sakafo tany saina kely anareo nak'izay pizza Palladios version GM dia ny entrée nalaiko salade Palladios c'est tena conseillé anareo ny entrée nalaiko à gratin de fruits de mer c'est suggestion à la carte atao tsara ihany koa zany tena heno tsara mihitsiny le assaisonnement dina ny plat nalaila ny anahy zany ny plako naka assiette de brochette mixte zay tao anatin'izany misy brochette poulet lavabe ohatr'izao dia misy brochette viande ngeza be ohatr'izay dia nisy saucisse lavabe dia nina ny plat nalaiko tagliatelle fait maison zany hoe le pizza eo lohan'zareo ihany manao azy dia ilay be bolognaise en accompagnement ny anahy nisy pomme sautée au beurre de persil tsara be dia tongolo gasy matsiro ny assaisonnement araka le niteneko teo juste be daholo dia quantité igny koa asiteko kely ny quantité ny anazy atonony tsara dia zay nina sauce bolo dia naka dessert anankitelo zay dessert nalaiko nougat glacé anankiray dia naka koa inona mety tsy fantatrareo zao inona naka moelleux au chocolat izy zany tena fondant le fondant ça fond dans la bouche tsy mamy be coup de cœur koa iny fondant iny dia jus naka jus zay fruit rouge za ndray dessert nalaiko tiramisu nanadana zany tiramisu zany ny ina moa ny saika ho teneniko anareo teo ny coup de cœur ko le tagliatelle sara iny tsy nandramako le izy avy eo dia le gratin izy roa reo zany tena tiako be mihitsy dia nandray coup de cœur koa le pizza dia le moelleux au chocolat tena conseillé ko anareo ho an'olona tia sakafo genre style bistronomique zany sady bistro izy somary gastronomique cuisiner le izy dia tsara be dia tsara
dia nefa ny aingana be nanaovan'zareo anazy a dia tena marqué anay tamin'iny aventure iny a tany an-dakozia zay tena iny zany tena mahafinaritra voalohany teto dia zany atao amin'ny Dina koa manomboka amin'ny sarany saison 4 an-dakozia. amizay mahitana ohatry nona ny any an-dakozia an'zareo a dia zay zay dia produit frais daholo ny ampiasainy zareo zany sady cuisinier no frais a misy trondro a na laiko zao a trondro a dia trondro ohatrany rouge iny fa ngeza be anankitelo a tena hoe voatonga tena tsara be tsara zay dia zay ny aventure anay a tao amin'ny Palladios 2 dia mety ho gagina azagagina raha ohatra ny hoe tsy dia nisy vidéo teo fa verina indray tsika zao a misy taona koa zany raha kely dia zay mpotonga anay tsy dia hita fa efa miveriny zay zao a efa ho avy taon'indray vidéo a reo vita ny saison 3 dia tonga anay ny challenge a dia mitohitohy foana ny vidéo atsika dia manomana zavatra mahafinaritra be eo anareo indray dia andeso familia ao amin'ny saison 4 ao a marina tsy moramora manao zavatra fa ataonay ampitiavana be eo anareo foana le izy dia kompatanana ho anareo abonné rehetra na ny eto Madagasikara na ny any ivelan'ny Madagasikara hitanay daholo a misy abonné anay a be da be a any France Allemagne Benin Sénégal be da be Inde a dia faly be zay mavoray message nareo a bisou be daholo bisou a dia zay aza miala miaraka amin'ny dia andeso andramany dao andramany Soka be daholo nareo abonné daholo manaraka anay dia manaraka anay daholo dia ho avy ny vidéo manaraka Usiavako anao tsy ho lany raha mbola tsy ampy dia mbola piko mamie 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 usiavako anao tsy ho lany raha mbola tsy ampy dia mbola piko alternative